Famonona fiano abibina no nahazo ity rangahy iray hitafaty teny antafiany aranta ity ny maraina ny atalata fa 1 ny volana novambra 7 raha ny hita kapoka no nahazo azy satria lavaka be toy izao hita amin'ny sary izao teo ambonin'ny masony teny an-toerana ny mpitsabo avy amin'ny BMS nanao ny fijerena rehetra anio atalata. Eny izay zany tonga nahazo antso avy amin'ny brigade de port, gendarmerie de brigade de port hoe misy olona maty eto amin'ity aranta eto amoron-dranomasina eto ity dia nijery zay fa tena vatana mangatsika tokoa mbola tanora de tanora 30 taona eo izy ity ary misy ratra eo amin'ny fa mikasika hoe inona ny nahafaty azy dia eo mbola ampandinina zay amin'izay nahazo any olona io fa hoeninareo manaraka eo foana ny antony. Vano no anarany, tovolahy tokony 30 hatramin'ny 30 taona eo izy, mipetraka any Mavoky raha ny fanazavana ireo olona izay mahafantatra azy, mpiasa lakana ary mpitondra filao no asany. Mba njerijery tora-pasika nitsangatsangana nisy ankizikely ny lomay avy taty ambany aty amin'ny GCM izy ity marina tsara fa le faty aty amin'ny GCM zany zazakely ny lomay zany izy namonjy ny atarita amin'ny tora-pasika hoe président misy faty any ary vavarana ary vavarana azy ary amin'ny GCM ke zay natonga azy zany nanday vahoaka maromaro nirodorody nandeha nijery any vita aty jerevana le olona fa tsy le olona ao aminay. Efa andalana ny fianakaviana amin'izao fotoana izao haka ny razana eny antafian'ny aranta mitoetra ny fanadihadiana ataony mpitandro filaminana izay teny an-toerana amin'ity raharaha ity fantatra arak'izany fa nisy namana Ivano ny alina lasa teo ary niara ny sotrosotro ka izao izy hitafaty maraina izao.